Roa taona izay no lasa ny mpanakanto Rakirotsy. Raha tsy ahivina moa dia tamin'ny 20 Jolay 2024 i Loiky Rakotonirina na hoe Rakirotsy no maty tampoka tany Mahajanga noho ny aretina hasima nitaiza azy. Mbola tsy afaka ambavany maro mandraka androany ny hirany ary ny kanto izay navilany kosa dia tsy maty ao ampony mpankafy azy mandrakizay. Zista fampitsiahivana sy fampatsiarovana moa ny resaka mikasika any mpanakanto Rakirotsy zay fa hilaza vaovao isika ato anatin' ity video ity. Fa mialohan' zany aloha dia efa fantatranareo ary efa mazava aminareo ny zavatra izay fanentanako anareo dia ny hoe azadino ny miabone ny chaîne ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video, azadino ny mametraka ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany rehetra izany mialohan'ny idirantsika amin'ny tena resaka ataontsika abone ary ny chaîne ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Eka, tsy ho lava resaka atsika ary tsy hita veravera fa avy hatrany tonga de vaovao no ho lazaintsika ato anatin' ity video anankiray ity. Aty amiko ny fanalahidin'i Madagasikara hoy Eliasy. Nilaza mo i Eliasy Ralayarmanana ilay kandida ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny herintaona fa any aminy hono ny fanalahidin'i Madagasikara. Fotoana izao anambarantsika hery ary ampisehoantsika fa amboletra io fitondrana io. Izaho mihitsy no itarika eo aloha hoy hafatra izay nataony sy nambarany Eliasy Ralayarmanana. Mahatserika sy mahalasa saina tokoa maheno an'izany fanambarana izay nataony Eliasy zany ny hoe any aminy hono ny fanalahidin'i Madagasikara. Raha azoko tsara izany migadra ity Madagasikara ity fa jerena ny lakileny fa tsy mety hita mandraka ankehitriny. Fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny hoe naninona ary no nafenina tany aminao foana izany fanalahidin'i Madagasikara izany nefa efa tena tivoha varavarana ny malagasy. Sa ve nafinaritra anao foana no nahita any Madagasikara ny gadra hatrizay raha ny tsy namohanao izany fanalahidy izany sa misy zavatra hafa no antony tsy namohanao izany fanalahidy izany. Vazivazy fotsiny zany fa ino ny fanambarana izay nataony fa ndeha isika hiresaka ny fanambarana hafa izay nataony olona hafa sy ny vaovao hafa izay miseho manerana ireny nosy Madagasikara ireny. Resaka kely fanadinana baccalauréat isika satria tena efa ankaiky moa izany fanadinana izany. Nampanao koro memempoana sy nanome polikopy memempoana nandritra ny 3 volana ary faradoboka ny anio. Tonga nitsodrano sy nankahery ireo mpianatra tao Ambohimanarina ary nirary fahombiazana ho an'ny mpanala fanadinana baccalauréat rehetra manerana ny nosy sy nitondra ambavaka azy ireo ny depute Andriamampandry Toditsoa. Mankahery anareo rehetra izay hiatrika an'izany fanadinana baccalauréat izany izahay ato anatin'ny chaîne ity. Mahereza ary ankino amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay kinasa fa izy hanome anao ny fahombiazana sy ny zavatra rehetra izay kasainao dia ho tanterahiny izany. Aza sina tahotra ary aza sina horohoro fa fenoy fatokisantena foana ny ady izay iatrehanareo. Zay koa ny mikasika ho an'ny ireny mpanala fanadinana baccalauréat ireny ndeha resika hiresaka ity anankiray ity. Misy moa mpanao gazety anankiray rahalahy namana avy any amin'ny faritra Sofia izay tompony pejy mitondra anarana hoe Aboa Ankiaka, Jean Damasiana moa ny tena anarany ity namana ity. Nizara vaovao izy ny vaovao avy any Mampikony. Ny any Mampikony dia zaza 2 taona manana fahasembanana no nalatsaka ny ray aman-dreniny anatin'ny vovon-drano mba ho faty tany Mampikony. Izany ny zavatra nisy tany Mampikony koa dia zarainay aminareo izany zavatra izany fa tena mampalahelo tokoa ity tranga anankiray ity. Ity anankiray hafa ity indray dia anisan'ny tena naontsafo tanteraka ary nahalatsa-dranomaso mihitsy raha naheno ny fanambarana izay nataony Hanitra Narindra. Toy izao moa ny hafatra izay nolazainy Hanitra Narindra. Vady malalako hoy Hanitra Narindra vady navelany Mikaely. Efa nampiomanina foana aho ny amin'ny deparanao, nampaherezinao foana aho, zaho tsy nanaiky mihitsy hoe fa mbola ho sitrana ianao. Tsapako loatra ny fanirinao hiara-iaina sy hiara-sambatra miaraka aminay 3 mianaka saingy izay malalako ny anjara masoandro andry.
Niady tena niady nihovelona ndry vaky ny foko. Malahelo tena malahelo saingy hitraka aho ho any sombiny antsika. Ireo ny fanomezana tsara indrindra navelandry ho ahy ary mampiatsy aho foana hoe misy ndry ary eo foana. Misaotra an'Andriamanitra aho nampiray ny lalantsika nandritra ny izay folo taona izay. Tsisy nenina lesy fa tsy afa-po aho satria mbola te hanohy saingy mankasitraka kosa izay ny fampizarana hoy hafatra izay nataony hanitrana rindra ho an'ny vady malalany Mikaely izay nodimandry. Noho ny farany moa dia nilazany hoe tiany be ela beloha ary mandihana ampahasambarana any ankoatra indry tsisy fanentenana. Vadinao ihany ity manoratra ity ary ny zanakao anankiroa. Tena mampalahelo tokoa ity soratra izay nosoratany hanitrana rindra ity. Mahereza ho azy ary tsapa fa tena mafy tokoa fa na dia zany aza Andriamanitra tsy hampitondra izay tsy zakantsika olombelona. Mahereza ho an'izy mianaka, mahereza ho an'ny ireo fianakaviana rehetra fa izay tokoa ny lalana izay tsy maintsy andalovan'ny olombelona. Rehefa voalaza ary ny mikasika any hanitrana rindra izay, ndeha isika hivadika zavatra hafakely indray ny amin'ny hafatra izay nomeny Guy Maxime Ralaiseheno. Nanome hafatra moa izy ary toy izao izany hafatra izay nomeny izany. Hisy ny korontana raha mikasa hanodina safidim-bahoaka amin'ny fifidianana kominaly ny mpitondra fanjakana. Tsy manana fahamarihan-toerana ny fanjakana mijoro ankehitriny manoloana ireo fandikan-dalàna nataon'ny Sesilany nanomboka tamin'ny 13 hatramin'ny izao. Hiteraka korontana ny fifidianana kominaly hatao eto raha mikasa ny anao osika ny antoko ny fitondrana. Tsy hanana maro anisa ny fanjakana amin'ny fifidianana kominaly hoy hafatra izay nomeny Guy Maxime. Ary andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno ihany koa anisany mbola nilaza tao anatin'ny fanambarana izay noteneniny hoe tsy ho voatazony ireo mpanohana fitondrana itsony ny Antananarivo renivohitra ka izay no antony mbola sakana tsy namoahan'ny governemanta teo aloha ny didim-panjakana fiantsonany mpifidy hiatrika ny fifidianana kominaly. Izany no hafatra sy teny izay nomeny Guy Maxime Ralaiseheno tao anatin'ny tambazotra Antserasera. Zay ny fahitany azy, zay ny fahitany zava-misy fa izahay dia mizara. Raha ohatra ka manan-kevitra ny mikasika an'izay moa ianao izay mpiheno dia apetraho ny komantera satria any isika no mifanakalo hevitra sy mifampilaza ny hevitra isika tsirairay ary mifampianatra ny zava-misy mandalo izay tsy haraka ny hafa. Ho faramparana antsika angamba ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Ny hamaramparana antsika izany dia ity anankiray ity anisan'ny tena nahagaga ny maro. Firenena faharoa milamina indrindra aty Afrika moa i Madagasikara araka ny fanadihadiana isan-taona nataony ivontoerana momba ny toe-karena sy ny fandriampahalemana dia mitana ny laharana faharoa amin'ireo firenena milamina indrindra aty Afrika atsimon'ny Sahara moa i Madagasikara raha ny nosy Maorisy no laharana voalohany amin'izany. Vokatra manan-danja maneho ny ezaka izay tokony mbola ataon'ny firenena amin'ny fitazomana ny fampiroboroboana ny tontolo iainana milamina ity tatitra navokany Global Peace Index 2024 ity. Iny ihany koa ny namarana ny video antsika ry namako sy havako izay mpanaraka an'ity chaîne ity fa mbola hitohizantsika izany amin'ny video manaraka izay alatsakay ato fa mankasitraka mankatelina ianareo rehetra navita ny haino ny video hatramin'ny farany. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray. Re tompoko vavy sy tompoko lahy, havana sy namana rehetra izay mpanaraka ato, veloma.